fa mbola ao anatin'ny fankalazana ny iray volany ankizy sika amin'izao fotoana izao dia mikasika izay indrindra isy ny hetsika festival ny reny sy ny zaza ho tanterahana etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely mandritra ny 3 andro izay hanomboka amin'ny 7 ny volana Jona ho avy izao, entina indrindra mipiroboroboana izay hoe fahasalaman'ny reny sy ny zaza izay fanampanazavana. Fampiroboroboana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza io no tanjon'ilay hetsika festival des mères et enfants na ny festival ny reny sy ny zaza. Manomboka ny 7 Jona hatramin'ny 3 Jona etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Jiabe ny reny sy ny zaza no isantarana izany alarobia miainga etsy amin'ny vavahadin'ny Mahamasina hiazo ny lapan'ny tanàna. Fampianarana, fampisehoana, fanentanana momba ny fikarakarana ny zaza, fitiliana maimaimpona ny aretina diabety sy ny tsy mikaretina VIH/SIDA ary ihany koa fizaham-pahasalamana no hita mandritry ny 3 andro. Ny festival Mères et Enfants amin'ity andiany voalohany ity dia natao ho an'ny eto Antananarivo. Irina ny anitarana izany eo anivon'ny faritany amin'ny fotoana izay mankety azy. Ankoatran'ny fisian'ny karnaval ho an'ny ankizy kely izay atao mandritry ny io dia misy ihany koa ny atelier pour enfants. Atelier pour enfants misy fanaovana fanaovana bricolage sy maro isan-karazany ao amin'ny lapan'ny tanàna. Araka nambaran'ny tale jeneraly ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia anatrarana ilay tanjon'ny OMS anafianganana ny fanenanany taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza no isan'ny mahasoan'ny Madagasikara. Antsika efa tafiditra ao amin'ilay nanaika an'ilay hoe anafainganana nana taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza aty Afrika. Efa be dia be ny zava-rehetratsika etsika natao izany ao tokam-pahasalamana kely napetraka any amin'ny toerana lavitra reny zany reny sarodalany reny dia izao zavatra atao izao dia isan'ny tafiditra ao anatin'izay hetsika izay. Maimaimpona ny fidirana amin'ny hetsika mandritry ny 3 andro ary isy ny fifampizarana traikefa eo amin'ireo reny. Hatrany amin'ny 5,000 isa ireo mpandray anjara andrasana mandritry ity hetsika Carnaval des mères et enfants andiany voalohany ity.